mivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra noho ny amin'ny fitiavana mahagaga atolotrao atobaka ao, ary mba izany no iriko Andriamanitra mba ho tsapany reto vahoaka anao, tonga miara-miombona amin'izao fiaraha-mivavaka, anandratana ny voninahitra ao, isaorana ny anaranao, andraisanay ny teninao, hiasanao eo amin'ny fiainanay, anao zanao zava-dehibe eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Tompo malala fa fotoana sarobidy zao, fotoana izay tombonay amin'ny finoana amin'ny fahalalana tsaranao. Dia mino izay Andriamanitra fa miasa ianao, miasa ianao fanahy masina, anokatra ny sainay, anazava ny fonay, anokatra ny sofinay, ary tena hiditra sy hamakalala ty anatinay ny teninao, ny herin'ny teninao izay manova ny fiainanay. Dia misaotra indrindra Tompo malala, saotra Jesosy zoko malala fa amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay. Amen. Fiadanan'ny Tompo aminao, fahasoavan'ny Tompo aminao. Ahoana hoe? Dia mba tonony amin'ny eo akaikinao zany raiso ny tanany hitsikio izy. Fiadanan'ny Tompo eo aminao raiso ny tanany. Na dia fahitanao mety vadinao ny eo akaikinao mety olona vao ny fankahitinareo dia araroty. Ahoana tsara hoe? Ny afaka koa moa dia teny amin'ny fiangonana manontolo manao hoe misaotra ny Tompo ry havana, 20 taona ny afaka. Dia misaotra ny Tompo fa afaka manome voninahitra an'Andriamanitra, mankalaza azy isika amin'izao fotoana izao. Dia toriteny ankira, toriteny ankira, ary ny tonon-kira dia asan'Andriamanitra mampita hafatra, asan'Andriamanitra mitaona sy mitarika antsika. Ary izany mba hitaomana sy ampianarana ny fiangonana hoe rehefa mihira dia tandremo sao dia ny feon-kira ihany fa ny toniny indrindra indrindra. Dia ao anatin'ireny tonon-kira ireny no ahafahantsika mahatakatra hoe inona moa ny tian'Andriamanitra ho lazainy. Amin'izao fa 20 taona, fa 20 taona zao dia ny Tompo no hitarika antsika. Inty aho irao aho. Zany raha teo moa no tenin'Andriamanitra izay teny faneva ny fa 20 taona, ary dia izay no mahatonga an'ireto afaka ireto mba mitondra n'izany hafatr'Andriamanitra izany, satria raha ny Tompo hitondra hafatra ho antsika. Tena zava-dehibe ry havako tena zava-dehibe. Dia tsy fiteny fotsiny moa ao anatin'ny tonon-kira ny hafatra, fa rehefa avy eo raha teo dia ampita aminao izay hafatra mba farafahakeliny tokony fampizarana ny alalazany tonon-kira zany. Indrindra raha teo ny perikopa izay anovakitsika tamin'ity anio ity. Hira roa avy hatrany no atolotra anao, manasanao ary havako, anarak' izany amin'ny finoana, anarak' izany amin'ny fahatokinan'Andriamanitra izay inoko fa miteny miasa mangina ao anatinao. Fiana mangiati
Mbola tsy tara raha izao no handray an' Jesosy Kristy ianao ry havako. Ampidiro anatin'ny fonao izy, anadio sy anavao anao. Mbola tsy tara.
Zavitaretra rehefa voasoratrao Gandaganao mba mibebaderizao Zao arenenanao Ratsy kare Razay anao no miakaviny tombo Irany anelonga sasany loto Karaiso izy mpamonjy sito Eo amin'ny fiainana Samiotsarhay ny zaretra natao Zay vita rehetra nefa voasoratrao Gandaganao mba mibebaderizao Zao anenenanao Ratsy kare Razay anao no miakaviny tombo Irany anelonga sasany loto Karaiso izy mpamonjy sito Eo amin'ny fiainana raha ny haino tsara ianao ilay hira voalohany dia tahaka ny hoe io ny afaka sain'Andriamanitra miteny aminao le Andriamanitra izay maniry mba hiditra eo amin'ny fiainanao mba hanavao anao le Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao tsy azonao anaovana fangalam-piery zay ry havako le izy tsy azo anaovana fangalam-piery Andriamanitra ny caméra raha ohatra ka hoe caméra dia mitazana dia izay fihetsika ety ivelany fa ny an'Andriamanitra kosa dia hitany hatrany anatin'ny fo lalina hatrany amin'ny aty fana ary amin'izany rehetra izany anefa dia tsy misy na dia iray azy tsy voasoratra tsy voarakitra eo anatren'Andriamanitra dia mitohy amin'ilay tononkira faharoa miantso anao dada sy neny zoko sy zandra fa ny zavatra rehetrarehetra mbola hiatrehanao ny fitsaran'Andriamanitra ka miankina amin'ny nataonao raha nino ianao raha mino ianao raha mbola afaka manapa-kevitra koa fa ino ianao anio tompo-tsafidy raha teo ianao Andriamanitra tsy ampitsanga menatra anao eo anoloan'ny fitsarana farany Andriamanitra tsy tia ampitsanga menatra anao fa misy tokoa ry havako nefa nitsanga menatra ray mandeha namango fahoriana tao amina tokantrano anankiray dia ozy le fianakaviana mangataka anao pastera andao hiakatra ny ambonitsika ndao aroa mbola miakatra eo amin'ny tora dia ozy izy le ranga loza nery pastera loza inona loza mangatsy efa fahafatesany zoko loza inona talohan'ny alana iny ane raha matoa ny antso vonjeo hoe may vonjeo fa may tsisy fatapera tsisy rano mafana tsisy nininina dia avelako an'iny tantara fa ny velona kosa taoniko mba heritreritra roviny ianao no anapa-kevitra ary roviny ianao no anapa-kevitra roviny ianao no mba haisafidy fa ampy izay ny andro lasa mahafinaritra ny vaky teny izay nataontsika teo ny salamy faraika amin'ny zato fanapaha-kevitra entitra mazava tsara nataon'ny Davida tsy hoe anjely akory fa olombelona tahaka azy tahaka anao mba sokafo kely ane ilay salamy teo ry havako hoe salamy faraika amin'ny zato dia jereo ny andininy fahefatra nao mba jereo kely raha telefônina moa no nentinao dia tsy mampaninina akory tsy fahotana fa tsy Facebook ny atao dia jereo ny andininy fahefatra izy rehetrarehetra moa zany raha ny tena marina fa na dia ny andininy fahefatra ihany azy amin'io salamy fahefatra amin'ny zato no teny mba ho teneninao tahaka ny Davida ahoana ozy izy Davida amin'ny andininy fahefatra ohatrany hoe naona le Ankadikely lafy ahoana tsara hoe ahoana tsara hoe azany mba iriko ry havako satria mahafantatra anao hoe izay rehetra ataoko tsisy miafiny eo anatren'Andriamanitra
aika izay rehetra nataoko mbola hitsarana eo anatren'Andriamanitra ka raha androany ianao zany mandre zao afatra izao tsy nohony amin'ny afaka ihany fa Andriamanitra tehana afaka anao mba afaka miteny eo anatren'Andriamanitra ianao hoe tahaka ny Davida ny fo maditra dia ialao ny ditra ry havako aza variana amin'izao fiainana izao aza mafiadoka intsony aza mafo aza manakatona ny fonao tsy hidiran'Andriamanitra hanavao ny tantaranao aza lany andro any amin'izao tontolo izao aza manamafo ny fonao ka andeha hiliba amin'izao fiainana izao fa manapa-hevitra tahaka ny Davida ny fo maditra dia ialako tena ialana mihitsy io ditry ny fo io zany tena ilozana tanteraka ataovy tena zavatra maharikoriko anao zany hoe maditra ary tena sanany ry afako ary ny olona amin'izao fotoana izao maditra jereo ny fiarahamonina misy atsika na dia efa hitanao zao azy io maty ny toka accidenté amin'ny moto fa maninona ihany ny mpisotro toka sotro ihany ny mpisotro toka na dia hitanao zao azy fa io misy olona maty ny sida fa maninona ihany ny olona jangajanga ihany na dia hitanao zao aza fa io misy mpanompo sampy maty ao anatin'ny sampy ary mijaly fadiranova fa manompo sampy ihany ny olona fa Andriamanitra noho ny fitiavany anao dia mitaonanao izy tena mitaonanao izy raha mba ao anatin'ny fonao ka mamerivero ao anatin'ny fonao zany tenin'ny Davida zany raha mba manindrona sy mahakasika ny fonao zany tenin'ny Davida zany ny fo maditra ialaniko ary tsy hankasitraka izay ratsy aho dia raha ho any ity tonikiritiry avako hoe manaova tahaka ny afaka koa ianao
Afadisu Tamina Menasa Tiamati Upi Basasa Basisaka Snakumalaya Tatene Nitana Zanaka Nitala Wamina Sesoti Siamerika Itsu Zaninalana Zaita Duaneanaku Sialaminawa Takyuro Majaki Saguri Simejika Lupua Yatsunya Narana Fantasha Nefaka Zimana Manai Pangutela Siana Wensoga Teso Iberi Amina Siala Minawa Takyuo Manjaki Skyduri Amin'izao faharoapolo taona izao ny hoe hatramin'ny farany nasarotra ara-ny lalina tena ny afaka dia tsy hivadika hatramin'ny farany fa hanaraka amin'i Jesosy. Mejikaza Sigalana Fabuli Tulubana Kulaburu na Fonda Kaiti Awira Tukufe Haturu Yeni Fonda Maua Juni Mana Tate Yakizo Kairu na Saka na Mane Mana Siawo Kufatia Tukuiza Pachami ni Fala Miso Kami Mana Pia Solo di fede sinayaka Lasimame tukika Haturuya na fauna Makwachami ni fanani Simatapa famisa sabiaji Tenfage sujina Laurata kakuwa niyarwana Ulafudu na foina Naitia wira tukufefano Aturuye ni fonda Lauwatu ni mana matera Kisa kana inu na sama na mane mana Siawo kupatia Kutuweza kwa chami ni faramiso Kapima na pia Ete solo ni pende senade raka Nasimame tukika Haturuya na kautake Kwa chami ni farami Ifafati kunyana tate Hakizo nate ikeli yanda Amitani rakasi Baikuna kulavuru na foina Kaiti awira tukufe Haturu yeni fonda Lauwaju ni mana tate Hakizo kana inu na saka na mane mana
siaoko fatia kutuiza kwa chami ni paradiso navimanapia efesoro nipede sinaliraka kasimame tukia haturuya nara na fautate mapachami ni farani haturuya nara na fautate mapachami ni farani mazava ny resaka ry havako ho davida hoe ny fo maditra hialamika ary tsy akasitaka izay ratsy dia inona mono atao marina ny tononkirany afaka teo mangata-pamelana amin'ny tompo makeo apototry ny amin'ny fijaliany Jesosy Kristy mangataka ny mahodioviny mangataka ny vaovela eloka ary mangataka ny mba hiverina amin'Andriamanitra ASANY andrasana amintsika ry havako Davida dia vavolombelony zany fa na inona ditany Davida dia ireo salamo faraika amin'ny 10 verina tamin'Andriamanitra izy nanenina tamin'ny ratsy nataony amin'irony fomadio Andriamanitra vavaka nataony Davida zany ary ingany mba ho zany tokoa ny kristianina rehetra mahatsapa ny tsy mety atao mahatsapa ny adalana vita mahatsapa ny fetsaram-belatsy mahatsapa ny tontolo ny ainana teo amin'ny fiainana ray manontolo ka lasa ho fiainanao ny mifona ny mangata-pamelana amin'Andriamanitra fa ho vadinao koa nefa tsy verina intsony amin'izany adalana zany satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy ho anao anie zany ry havako ho anao ho antsika rehetra ho ako ho an'ny afaka ho antsika mianakavy zao ary hoe fanampitsika FJKM le feon'ny lakolosy moa hoe tin-ton anareo rehefa maneso antsika ny lakolosy dia ny teo ihany teo ataovy izay ataonao pastera fa ny teo ihany mitiketo izy raha koto zafy Alexis mivoaketo fa tsy zany ianao ry havako fa na dia ty fotoana ny enenao ny Hafatra ty aza tonga eto ianao Andriamanitra tianao za ry havako tsy mba misalasala miteny an'izany tiantsika Andriamanitra fa maninona ianao ny mbola velona maninona ianao ny nentin'ny tompo teto tsotra ny valiny tianao Andriamanitra ary nanapirofo ny fitiavany ianao izy dia nomeny ny zanalahy tokana mateo amin'ny hafijaliana nitondra sy ny baby ny adalana vitako sy ny adalana vitanao tsy Andriamanitra tonga hitsara izy ka hanameloka fa rehefa tonga kosa ny fotoana farany dia amin'izay dia ho hitanao fa Andriamanitra mpitsara marina izy mba tsy hanenenany no atony ty Hafatra ty ry havako tena mingavy ianao mihitsy ny aho hoe manapa-hevitra mbola tsy tara aza manaiky tamanao anatin'ny ota aza manaiky tamanao anatin'ny faharatsiana aza manaiky tamanao anatin'ny amaim-bony ny fahotana isan-karazany ny fahazarany ratsy isan-karazany ny loton'ny fo ny fahamaizina ny saina aza manaiky ho tanamanao anatin'izany aza manaiky ho azon'ny devoly ao anatin'ny fitiavatena sy ny fialonana sy ny fimonomononana tsy fahaizana mankasitaka an'Andriamanitra fankalana aza manaiky ho tamanao anatin'izany mety teny ianao hoe tô tsy haiko ny miala tsy haiko ny miova ka tsy asanao raha teo moa zany fa asan'Andriamanitra izay atononao ay mahafinaritra amin'io Andriamanitra io ny manapa-kevitra anao anjaranao fa izy ny manamboatra ny sisa ary rehefa tapa-kevitra anao dia sahimanao voanty ohatra ny tenin'ny afaka teo hatramin'ny farany afaka mamiteny an'izany hatramin'ny farany vonona ho an'ny tompo vonona hanompo an'Andriamanitra vonona hiara-dia aminy vonona hiara-mandeha aminy ka hifampitatana aminy tsy hisaraka aminy
hatramin'ny farany dia ho an'ny tompo. Tsy ho kivina inaina koa mbola ataon'ny satana io, tsy ho naman'izay mihemotra. Izany mba iriko ho an'ny kristianina FJKM, ho an'ny kristianina rehetra, ho an'ny olona te fo, te hiaina amin'ny fiainana fifohazana. Io moa zany ny afaka zany anie crème-ny fifohazana zany, tsy amin'ny fahaizana mihira fa amin'ny fahavononana koa hitory ny fitiavan'Andriamanitra ka hatramin'ny farany tahaka ny afaka koa anenao. Mba ho andrandrain'i Jesosy eo anivon'ny ankonanao, raim-pianakaviana tonga saina verina amin'ny tompo, manao voady eo anatrehan'ny tompo fa afaka hiteny hoe hatramin'ny farany ho anao a Jesosy. Renim-pianakaviana matsapa ny nandraisan'ny tompo, resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka manolo tena, zanaka, zandry, resy lahatra dia mitodika amin'ny tompo. Mifiran'ny sekta zay hoe hatramin'ny farany ny antsika sy ianao, dia misy pastera zay moa ny teny tamiko hiran'ny sekta zany, zaho aragatsy miraharaha na sekta na inona, fa zao fotsiny ihany fantatro hatramin'ny farany ady an'i Jesosy ary ho tia azy sy hanompo azy. Asa ianao mba ahoana? Mba miombokevitra amiko ve ianao? Miomboka ve ianao ry havana? Hatramin'ny farany vonona hiara-mandeha amin'ny tompo, ka raha hatramin'ny farany ianao no mahajoro dia izy no hitantana anao. Hiditra ny varavarana anankiray tokana miavaka, tsy manam-paharoa. Ilay varavarana andrenesany ny feon'Andriamanitra hoe midira amin'inona ozy? Amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany feo zany horenao rehefa tonga ny fotoana ka nanaiky ianao fa hatramin'ny farany, ary mbola vao eo ambavahady ianao dia aneo feo kira manakoako, tena feo fiderana. Aleloia ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ho an'ilay tompo ny tompo. Efa tsy andronao mihitsy azy ny atongavanao anatiny ao, efa renao mampangoritsina ve sa mampanino, tsy andronao mihitsy maika hiditra ao anatin'izany toerana mahafinaritra zany, eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, anompo sy anome voninahitra an'Andriamanitra, ankalaza azy. Ary santonany zany ty feo ity, na dia mbola feo nofo aman-draza, fa amin'izay dia ho hitanao fa ianao koa ry ahian'ilay hira, hiara hideran'Andriamanitra, hiaraka ankalaza an'Andriamanitra, miaraka amin'ny anjely. Dia ho hitanao ry Abrahama amin'izany, ho hitanao ory Petera amin'izany. Ory Petera aiza ianao? Petera lehilahy mafana fo. Ho hitanao ory Tomasy, hoe mba havomafy mihitsy ianao ry Tomasy tamin'iny. Ho hitanao ory Jakoba ary Josefa. Ho hitanao zany rehetrarehetra zany, Jesosy ilay tompo tianao koa ho hitanao. Le olo akaikinao ve mba ho hitanao? Fa jereo kely mbola ho hitako any ve ianao hoe hiaraka any ve tsika hoe ho hitako any ve ianao? Ho hitako any ve ianao rahalahy? Zava-to zany zany hoe miresaka mivadinao ianao, ramatoa, ho hitako any ve ianao? Raha mitsy tata, ho hitako any ve ianao? Mba ho avy zay zany fotoana zany hitera sy anome voninahitra an'Andriamanitra tsika, ary tsisy raha atao afa-tsy zay no atao any rehefa tonga ny fotoana. Mihira ny aleloia ny andelina. Dia ny mpanjaka George II tamin'ny 1743 rehefa niraina zany aleloia ny andelina zany dia nitsangana izy. Dia nisy olona moa nivandravandra azy hoe fa ahoana nga tokony hitsangana, fa nahita ny mpanjaka nitsangana iandel ny manodidina ny George II dia mba nitsangana koa ny olon-drehetra, satria na dia mpanjaka azy izy, ny ao an-tsainy dia zao mbola misy mpanjaka ny mpanjaka tokony mena voninahitra. Dia inoko fa mba izany ka miarina fa hipetraka ianao hiainao an'ilay hira, fa ndao hiara-hira, ndao tena mba hiara-hiderany tompo ary faniriko, tsy zao ihany. Aza moa dia mampirisika efa niteneniko ny zokobody hoe andao mba ampianarina ny fiangonana manontolo io hira io, aleloia ny andelina. Ary za dia mba hanentana ny mpitandriny FJKM hoe andao mba hiarahan'ny FJKM ray manontolo hira zany, aleloia ny andelina zany. Efa nataonay zany tao fianaran-tsoa manko tamin'ny fotoanandro, mbola mpianatra rehetra amin'izany, tena angolona ny korala rehetrarehetra, dia izay tia mihira rehetra tena angolona, dia ny hiran'izany tao amin'ny tranopokon'olona.
fa tena henoko mihitsy zany tsirony hoe ohatr' zany rehefa mideran'Andriamanitra ny an-danitra any, mbola mihoatra lavitra mihoatra lavitra mihoatra lavitra mihoatra lavitra. Fa sao tsy tonga any ianao raha tsy miaraka amin'ny tompo hatramin'ny roviana hatramin'ny farany. Do hideran'ny tompo ry havako, do hideran'ny tompo miaraka amin'ireto ny afaka ireto. Sotra ny tompo do tehaka voninahitr'Andriamanitra zany mihitsy, kanefa tsy nitehaka ihany ny amporisiako anao fa ny ano zany fiderana an'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Ny ano izany fiderana an'Andriamanitra zany tiako be ny boky ao amin'ny Efesianina 2:10 fa asany isika dia ahoana ozy voaforona tao amin'ny Kristy ianao inona asa tsara mialeto ianao ry havako, lay fo mibebaka, lay fo resy lahatra, lay fo manaiky ny olo tena ho an'Andriamanitra, lay fo manaiky voady ho an'Andriamanitra,
dia foanao asa tsara eo amin'ny fiainanao ray manontolo ka nateny tsara na fisainana tsara na fitondrantena tsara ny zavatra tsara rehetra dia ho ravaky ny fiainanao zany na fotoana rehetra na roviana na roviana ho vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao ka marina fa tsy mihira ny any loha any andelina eny an-tsena any am-piasana fa ny ataonao dia mihira sy manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiteny aloako ny vavanao dia hira sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ny fitondrantenanao ny toetsainao ny toe-ponao dia ho toetsaina tena manam-porofo ilay fahatsaran'ny Andriamanitra izay miasa ao anatinao namorona anao anao asa tsara tsara ny tompo na ary anao tsara ny tompo na ary anao ary anao kosa dia no ariny mba haninona itovy endrika aminy ka raha tsara ny tompo ianao koa inona mba teneno kely ny eo akaikinao tsara ianao dia ataovy tena tsara ry avako tsara ianao dia tsara ny teny aloako ny vavanao tsara ny fitondrantenanao tsara ny atao an-tananao ny alehan'ny tongotrao ilay manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra satria asany isika rehefa novonjeny afaka tamin'ny fahotana niala tamin'ny maizina nafindra anao amin'ny fahazavana mahagaga niala tamin'ny fahafatesana nafindra anao amin'ny fiainana dia ho fahavolombelon'ny fahatsarana amin'ny androm-piainanao rehetra ao atokantranonao manitra fiderana an'Andriamanitra amin'ny atao any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any am-pianarana dia manitra fiderana manitra fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra hiraka mitoro ny filazantsara mitoro ny fahatsarana mba ho misioneran'ny fahatsaran'Andriamanitra ny ianao rehefa nibebaka ary zay ny mahatonga anao tena teneniko foana hoe aza mba manao ratsy tsony manaova tahaka ny Davida ahoana ny tenin'ny Davida teo ny fomaditra n'inona ozy ialamiko ny fomaditra ary ratsy ankasitraka izay ratsy ialamiko ny fomaditra dia mba ho tahaka izany any ianao ry avako satroko ihany eto ny fotoanany voafetra manantenanao ary avako voarainao ny hafatra voaray ny hafatra ho aminao ny fiadanana ho aminao ny tompo amen